ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra izay miteny amintsika mandrakariva ry havana, ary tsy mba sasatra izy ny miresaka amintsika. Amin'ny anarany no iarabako anao ary andeha iarahantsika miombona eto amin'izao aliny alatsinainy izao. Mialohan'izay rehetra irana dia andeha alohantsika iara-iombona amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay. Deranao mankalaza ary manome voninahitra anao amin'izao alatsinainy alina izao. Misaotra anao ny amin'ny famindraponao izay nahafahanay namakivaky an'ity tontolon'andro anio ity. Misaotra fa mbola noho ny fitiavanao nampaharetanao ny famindraponao aminay, ary misaotra ihany koa ny amin'ny sarianao anay manokana tamin'ny mahazaky ny fitiavanao, mbola afaka miaino indray izao fandarana izao avy aminao izao Andriamanitra, ary tsy misy kisendrasendra izay olona rehetra mandre izao fandarana izao, fa ny fanahinao masina no mitarika ny tsirairay anongila tsofina indray amin'izao taridalana izay arosinao izao. Tsy misy tianao ho very, tsy misy tianao ho resy mantsy ny mpanomponao izay manana anao Andriamanitra, mitonona anarana ho mpino kristianina, ka dia omenao mandrakariva ny teninao hitaridalana anay mba ho fanilina ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay. Dia mitenena ary ianao Andriamanitra fa miaino ny mpanomponao, ary ny fanahinao masina ny anazava ny sainay ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry havana, manahoana ianao izao? Salama tsara? Dia ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao. Manahoana ny fiainanao manoloana izao toetra rasarotra izay misy eto amin'ny firenena izao? Miakatra ny vidim-bary, tsy misy ny rano, miantona ny orana, tsy mora anie izany fa manahoana ianao eo anatrehan'izany rehetra izany? Anisan'izay mitaraina tahaka ny olona izao tontolo izao ve? Sa kosa afaka hiantoraka eo amin'Andriamanitra satria izay rehetra manatona azy tsy mba misy ho laviny, ary manatanteraka ny iren'ny foniny izay matahotra azy izy, satria miaino ny fitarainana izy ary mamonjy azy, arak'izay voarakitra ny amin'ny Salamo 5:7, ny 7:20. Izany tenin'Andriamanitra izay nambarako tamintsika teo izany ry havana, dia mitaka indrindra ny fahatahorantsika an'Andriamanitra. Ahoana moa ny fahatahorana azy? Ny fitandremanao ny didiny re, ny famakianao ny teniny ary ny fanarahanao amin'ny atsakany sy andavany izay rehetra tenenin'Andriamanitra. Raha izao ny voalaza ny Salamo 7:30, ny 4:5 hoe miravoravoa amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny fonao, ary ankiano amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Dia manoloana an'izao fiainan-tsarotra izao, anisan'izay miketrona manoloana ny vidim-piainana lafo ve ianao? Sa anisan'izay miravoravo ao amin'Andriamanitra ianao? Mba manankina ny lalanao ve ianao amin'Andriamanitra? Matoky azy ve ianao amin'ny zavatsarotra rehetra izay lalovanao? Mba inona re ny ataonao raha vao mifoha maraina? Mba afaka misaotra, midera, manome voninahitra an'Andriamanitra, fanofo azy indray tao anatin'ny torimaso sarotsarom-pahafatesana iny, tao anatin'ny alina mangina izay alina maizina fiririavan'ny ratsy fanahy, ary mba efa niaino azy ve ianao mialohan'izay hanatanterahanao ny fandaminana ny tontolo andronao? Efa voalaza ange any amin'ny Salamo 4:30, fa izay mitady an'i Jehovah dia tsy mba orin zavatsoa. Mitady azy ve ianao vao manomboka ny andronao? Fa raha tsy izany kosa ny fiainanao ry havana, dia tsy ho zakanao anie ny onjam-piainana izay miseho mandritra ny tontolo andro ary tsy halan'izay fizahan-toetra sy ny fakapana maro isan-karazany ny tontolo andro.
fa tsy ho tohitrao anie izany. Tsy misy anie ny fandresena ho anao e. Efa voalaza ny Salamo 7:20 ny 9:2 fa zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasairanana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory asisy. Izay tiana ambara ry havana ary lohateny ny fandaharantsika anio dia miorena tsara ao amin'Andriamanitra. Inona ary no atao ahafahana miorina tsara ao amin'Andriamanitra? Izany ny taridalana izay tian'Andriamanitra hitarihana antsika anio ho any amin'ny fandresena. Ny voalohany indrindra aloha dia tsy hiorina ao amin'Andriamanitra isika raha tsy manana azy. Ary izany no anambarana amintsika mandrakariva fa Raiso Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjinao. Fa mialohan' izay andraisanao azy dia dinio aloha ny tenanao. Jerevo avokoa izay rehetra nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe ny fahotanao re izany. Inona avy ny vitanao dia lazao amin'Andriamanitra. Aza misy afenina na dia iray aza. Fivavoalaza ny amin'ny obolona 20:17 fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mafoy azy no ahazo famindrapo. Ary raha tsy manana n'io famindrapo io tsy afaka iorina ao amin'Andriamanitra ianao. Raha tsy manana ny famindrapo tsy afaka ny andresy ianao eo amin'ny ady rehetra izay atrehanao ka azahoana ny famindrapo dia hibebao avokoa ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay efa nataonao. Teneno amin'i Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho amin'ny tenany araka ny Titos 2:2-5. Fa aoka ho fantatsika ry havana fa raha tsy mibebaka isika dia tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ange dia madio sady masina. Dia mila antsika madio sady masin'Andriamanitra satria efa voalaza araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 12:2 fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Aza miteny ianao hoe tsy mety izany e, aiza ny isy olombelona tena ho masina izany? Olombelona no nitenenan'Andriamanitra an'izany ry havana fa tsy ny olona efa maty akory. Tsisy olona maty ka atao hoe olo-masina izany fa ny olona velona manam-pahamasinana ao amin'Andriamanitra no atao hoe masina. Dia io fanjakan'Andriamanitra io santarintsika io dia mbola ety ambonin'ny tany. Iainantsika dia mbola ety ambonin'ny tany izany atao hoe fiadanana. Ka na inona olana miseho ady sarotra lalovana rehefa amin'i Jesosy Kristy ilay tompony fiadanana isika dia manam-piadanana mandrakariva ny fanahintsika, ny vatantsika, ny mombantsika rehetra ary hovantantsika izany raha hatr'izay miala ety ambonin'ny tany isika. Taka izany ihany koa ny fandresena santarintsika teny mbola ety ambonin'ny tany izany ry havana rehefa olona voavela heloka isika ary nahazo ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fibebahana. Izay mandrakariva ny no ampahafantariko ny olona izay miteny hoe tena mba eto ambavaka fa tena mafy ny manjoa amin'ny fiainako mitahitahindava, tsy mba manam-piadanana, feno olana ny fiainako. Dia tena hitanao tokoa ny hoe tsy manam-piadanana mihitsy izy aleo miverina mandeha ny tena ny olona tahaka izany ry havana dia nio aloha izay nataonao. Izay ho any mampatonga mandrakariva mampahatsiahy mandrakariva ilay voasoratra amin'ny Korintianina 2:17 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izany hoe rehefa misy ny olana izay mitranga eo aminao dia mandeha ny tena aloha. Sao dia tsy miorina tsara ao amin'Andriamanitra. Sao dia manameloka olona na mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana sy ny maro isan-karazany fa tsy hita fiadanana amin'izany ange ianao e. Tsy hita fandresena amin'izany ange ianao e. Mbola misy loto any anaty, mbola misy loto tsy fahamasinana eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ilay mahampino kristianina anao. Hany ka tsy mihaino vavaka Andriamanitra ninona hitolomanao am-bavaka. Satria nahoana?
satria fa voasoratra amin'ny Jaona 7:1-7 hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izany ny mila hidiovantsika ry havana amin'ny maha-kristianina antsika izay mitondra ny tapaka-anaran'i Jesosy Kristy antsika. Koa dia mibebay ianareo, miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:7-7. Mivantana amin'ny Jesosy Kristy, mifona, mibebaka, ary ny hevitry ny teny hoe mibebaka dia tsy fiverenana intsony amin'ny ota rehetra izay natao. Tsy misy hoe ampitaina amin'ny olo-masina irahanina na ho any amin'ny mopera. Aoka isika ry havana tsy ho diso hevitra hoe ny any amin'ny fiangonanay dia tahaka izany, ny anay dia tahaka izany ny fomba fanao. Fa any an-danitra ry havana tsy anontaniana ny fomba fanao, fa izay nahefa ny sitrapon'Andriamanitra no anadinana antsika rahatr'izay. Ka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fivantanana avy hatrany eo amin'Andriamanitra araka ny teniny hoe miverena amiko ianareo, fa izy tsy ny teny hoe miverena amiko ianareo amin'ny alalan'ny mpanelanelana iranona na iranona. Ny zava-bita tetỳ ambony tany no anadinana antsika ihany koa rahatr'izay, ary voasoratra ny anatin'ny boky izany, bokyny fiainana. Fa izao ny voalaza ny Apokalipsy 4:7-7. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany farany hoe eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asa ny manaraka azy. Dia izay asa rehetra vitantsika tetỳ re, ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tsy sitrapon'Andriamanitra vitantsika tetỳ, izany ange no misoratra ao amin'ilay boky. Fa tsy ny hoe ahoana ny fomba fivavakareo tao amin'ny fiangonanareo, na ahoana ny fomba fanaonareo tao amin'ny fiangonanareo. Mibahan-toerana mihitsy ry havana ato anatin'izao lohatenin'ny fandaharantsika izao hoe miorena tsara amin'Andriamanitra ny fibebahana, satria raha tsy mibebaka tsy mahay miorina ao amin'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka tsy ho tafaray amin'Andriamanitra. Fa fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Jaona 7:1-7. Dia izaho, ianao no mandeha mibebaka, mifona, mivantana eo amin'ny Jesosy Kristy. Voalaza amin'ny Romanina 8:7 fa eo ankavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy no mifona ho antsika. Mivantana avy hatrany ny fifonana eo amin'ny Jesosy Kristy, hoentina eo amin'Andriamanitra ilay masina sady marina ary mamela heloka. Dia izay ny dingana voalohany ry havana. Ary rehefa tena nibebaka marina ianao, ny aiky ny fahotanao, dia izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:1-7 hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mahatsiaro fahamaivana ao aorianan'izany ry havana. Avy eo dia madio ianao, atoloro an'Andriamanitra ny tenanao, atoloro an Jesosy Kristy mba ho tomponao izy ka tsy hanana tompo hafa intsony ianao, ho ataonao lohany izy amin'ny zavatra rehetra ary tsy sahisahy foana andeha hanao zavatra hafa na hiteny raha tsy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, raha tsy efa niresaka mialoha tamin'i Jesosy Kristy. Ka rehefa nataonao tamin'ny fonao ny fibebahana sy ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tomponao sy ho mpamonjonao tahaka izany, dia teraka ho azy ao anatinao ny fitiavana ifanerasera amin'Andriamanitra. Lasa olona tia vavaka ianao, lasa olona tia mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia ny Baiboly izany. Fa be dehibe nge amin'izao fotoana izao no milaza ny hoe za efa nanolotra ny tenako ho an'Andriamanitra, efa nandray an' Jesosy Kristy ho toby sy mpamonjy ny fiainako kanefa tsy tia mamaky Baiboly akory, tsy mandray an'io Baiboly io raha tsy isaky ny alahady hoe ho any am-piangonana angaha, tsy maefa mivavaka akory. Any ka rehefa tonga ny olana, ny ady sarotra, dia mora kivy,
Aoka ry havana andiny tena ny olona izay manao tahaka izany milaza ho nandray an'i Jesosy Kristy ho tobo sy mpamonjy ny fiainany nefa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Sao dia fombafomba fotsiny nataonao handraisana an'i Jesosy Kristy. Sao dia mba manao an'izany ny olona dia lasa koa mba manao an'izany. Sao dia teo afaka mafy amin'ny olana ka dia hoe mandray an'i Jesosy io mba anisan'izay mamaha olana dia lasa tahaka izany nefa tsisy etaeta akory ny amin'izay iraisana tanteraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa tena nandray an'i Jesosy ianao, tsy mety ny fiainanao, tsy azoazonao ny tontolo andronao, hafahafa ny fiainanao raha tsy niresaka aloha tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy nandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly. Tsarovy ange fa ny fandraisantsika an'i Jesosy Kristy dia anisan'izay tazany devoly izany. Ary eo indrindra izy no miasa mafy. Ataony ange izay rehetra tsy ahatsiarovanao fa efa nibebaka ianao io ka dia meloiny lava, fongariny mandrakariva ny fahotanao. Efa an' Jesosy ianao, efa nandray an'i Jesosy ianao. Ataony ange izay tsy ahatsiarovanao an'izany ary ataony izay tsy handraisanao mihitsy an'io Baiboly io. Tsy hanananao fotoana amin'izany mivavaka izany. Firifiry ny olona milaza ry havana. Fa rehefa mivavaka izy dia iny le matory ao am-pandriana iny dia na ny amenina raha hoy izy tsy tadidy intsony. Izany hoe tsy misy anie ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ianao ve raha atson'ny filoham-pirenena dia sady atory ianao no hiresaka aminy? Tsy sahany izany ianao ka nahoana Andriamanitra no asainao manao an'izany? Ataonao ambinambin-javatra fotsiny sisa ny firesahana amin'Andriamanitra. Na ny arina hipetraka raha ve dia tsy ho vita eo am-pandriana, fa dia ao am-pandrianao ihany no sady matory no mivavaka. Manoro-hevitra anao ary havana fa nataitra azy ianao amin'ny ray maraina, amin'ny roa maraina dia miarena mivavaka fa Andriamanitra no manaitra anao amin'ireny fotoana ireny mba hivavahanao mangina aminy, hanananao fifantohana tsara be nge izany eo amin'Andriamanitra. Ary rehefa tsara fifandraisana aminy ianao, vao afaka miorina ry havana araka ny lohatenintsika anio hoe fiorenana tsara ao amin'Andriamanitra. Izany no hitarihan'ny tompo lalana antsika ho amin'ny fandresena. Ka rehefa nahavita ny dingana nandiny tena, ny bebaka, nanolo-tena ho an'Andriamanitra ary tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, izay ihany no afaka iorina tsara ao amin'Andriamanitra. Misy aminareo miteny hoe mba eto ambavaka mba iorina tsara ao amin'Andriamanitra, fa izay ny dingana ry havana. Rehefa feno fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao, miaina an'Andriamanitra ianao, na inona olana izay mianjady eo aminao, na inona atsarotra izay tonga eo aminao, dia tsy maintsy mandresy ianao. Ary mampandresy anao Jesosy Kristy satria fantany loatra ianao fa tena miombina aminy, tsara fifandraisana aminy. Ao amin'i Jesosy nge ny vahaolana rehetra araka ny voalaza ny Jaona 5:10 hoe izay rehetra dia anao avokoa. Izay ny voalaza ao. Izany hoe rehefa ao amin'i Jesosy ny fandresena ka ao aminy isika dia mampandresy antsika izy ary feno fandresena ny fiainantsika. Izao ry havana no voalaza ao amin'ny Jaona 1:1. Fakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ka ny fiorenana ao amin'Andriamanitra dia fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay midika fa mila manana tenin'Andriamanitra ianao dia iny no miorina tsara ao anatinao ary iny teny iny no mampandresy anao satria Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga fa izay teny rehetra teneniny dia tanterahiny avokoa ary tsy miverina foana ny aminy izany teny izany raha tsy efa mahatanteraka amin'izay efa nanirahany azy amin'ny fiainanao araka ny Isaia 5:15-20.
andao ange isika anaraka nyity hira anankiray ity izay mitondra ny lohateny hoe ny teninao Andriamanitra. Ndao ary. Misaotra ny teknisiana sika riavana nandefa n'izany hira izany. Tsy mba tsapanao ve hoe tena mampanentana mihitsy iaina ny tenin'Andriamanitra, anana ny tenin'Andriamanitra, mampaninana ny fombebaka hono ny voalazany teo. Zay indrindra, zay lazainao zay, ary mampitsangana ny maty ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany. Ka na inona mety ho fahafatesana eo amin'ny fiainanao rehefa manana ny tenin'Andriamanitra ianao velona ny fiainanao, velona ny zava-manahirana anao rehetra, ary ny fahavelomany lafin'ny ara-panahinao, izany ny mampiorina bebe kokoa antsika ao amin'Andriamanitra. Raha zavatra anankiray maniry no andenge ho jerentsika, ohatra hoe raozy, dia tsy matanjaka iny raozy iny fa malemilemy mitolefika raha vao tsy tafahorina tsara ny anaty tany ny fakany. Izay tiako lazaina aminao dia mampalemilemy ny fiainantsika mpino kristianina ne, mampitanondrika, mampakivy
izao fiainana izao raha tsy ny finoantsika mihitsy ny miorom-paka ao amin'Andriamanitra. Ahoana no azahoana io finoana io? Izao ny voalaza ry havana ao amin'ny Romanina 7:7 hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia hitanao fa miverina mandrakariva eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo. Raha tianao ny tombo finoana bebe kokoa dia mazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mamaky ny Baiboly. Mijereva ianao adi-pamantaranandro dia mamaky Baiboly ao anatin'ny fefakadiny. Fa raha manana fahazarana an'izany ianao isan'andro mandritra ny 5 andro dia hitoetra aminao izany fahazarana izany ary hifanakaiky bebe koa amin'Andriamanitra ianao. Tapitra sahady ry havana ny fotoana izay iarahantsika eto mampanantena anao fa raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy dia hiaraka eto indray isika amin'ny herin'ny anio tahaka izao. Ny ampatsahiviko faraparany aminao amin'ity androany ity dia tsaroa fa mandeha ny fotoana. Amin'ny herin'ny anio anie dia efa hisasaka sahady ny volana Febroary. Andao ry havana tsy handanindany andro foana amin'ny zavatra izay tsy mampandroso, fa andao handatena kosa isika tena iray tanteraka amin'Andriamanitra, hifankazatra amin'Andriamanitra mba hahatonga ny fandresena ary hahatonga ny fiadanana araka ny voalazan'ny Job 2:2 hoe fankazara mitsitoa ianao dia hiadana fa izany no hahatongavany soa aminao. Ho an'Andriamanitra irerana eny voninahitra andeha isika hiara-iombona amin'ny hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny fandaharana izay natolotra ao anay. Misaotra indrindra fa nitaridalana anay mandrakariva ianao ny amin'ny tena ahitana izay lalana tokony hamindranay amin'izao andro farany efa andro mahaory izao. Misaotra fa fitarihan'ny fanahinao masina no nanjaka taminay tsirairay avy ary dia mametraka ny fiainany tsirairay eo am-pelantananao Andriamanitra. Ao aneny misy marary ary tena efa marary mafy tokoa kanefa kosa mahatoky ianao ilay nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotanay sy ny aretinay rehetra hanasitrana. Anana anjara midia kapoka taminao anie ny tsirairay avy izay marary amin'izao fotoana izao hanasitrana azy. Ao ireo tokantrano izay nilaozam-bady. Ianao Andriamanitra mahalala tsara ny anton'izany ary ianao amerina izany tokantrano izany ho ao aminao mba hiverina amin'ilay fitiavana voalohany izany tokantrano izany. Ao ireo rehetra izay mitady asa ihany koa Andriamanitra, fantatray loatra ny teninao fa izay mikatsaka ny fanjakanao dia omenao manaraka azy ihany koa ny zavatra rehetra. Dia ataovy mahay mikatsaka ny fanjakanao izy ireo Andriamanitra ary anefa ny ireny fony izay matahotra anao ianao. Ary mpanao salamo dia mampirisika indrindra, manory lalana fa miravoravoa amin'ny Jehovah Andriamanitra ao dia omeny anao izay iriny ny fonao. Misaotra indrindra Tompo. Ao ireo rehetra izay te hiteraka fa mbola tsy manana hatramin'izao. Ireo izay tonga amin'ny taona ny fanambadiana fa mbola tsy manana ihany koa hatramin'izao. Ataovy mahay miantombona tsara mipetraka eo aminao izy ireo Andriamanitra. Manaiky ny fandaminanao, manaiky ny fandaharanao ary efa manomana izay tsara lavitra ho azy ireo ianao. Hainao ny mampitoejaza, hainao ny manome ny vady-sahaza, hainao avokoa izany rehetra izany ary dia omenao amin'ny fotoanany fa ataovy manam-paharetana amin'izany izy. Ny asany maizina rehetra izay tsy mahavoka tsoa, izay manaka-tsakana, mamelatra velam-pandrika eny amin'ny lalana lehan'ny mpino kristianina rehetra mba tsy hatongavana amin'ny fandresena dia ravaravana sy potehana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankira avy any Nazareta, tsy hanan-keritsy anina fahefana fa any fary afo, any andavaky ny elo izany rehetra izany. Dia misaotra indrindra Jesosy ny rahasoanao Jesosy Kristy any hanadio ny tsirairay izay resy lahatra fa mila miala amin'ny fahotana mba hahitana ny tavanao, azahoana ny valim-bavaka ka handresena ao anatin'ny ady. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany, misaotra ray io. Amen. Omeko anao ry havana ny larana finday
afatsika mifandray raha misy izay tianao hifandraisana dia ny 034 11 293 24. Mahereza indrindra dia miorena tsara ao amin'Andriamanitra fa ao ihany no ahitana ny fandresena. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.